Ny tontolon'ny fizahantany kosa araka ny efa tanterina teto omaly dia nisokatra nanomboka tamin'ity androany fahaenina amby roapolo ny volana septambra ity ary aharitra 3 andro ny salon de formation touristique d'Analamanga tanjona ao anatiny izany moa ny ampahafantarana ireo tanora indrindra ireo izay manana ny baccalauréat ireo karazana lalam-piofanana amin'ny fizahantany. Ankoatra ny fampahafantarana ireo sehatra maro izay fandraisan'ny fizahantany dia tanjona ihany koa ny hanomezan-danja ny fiofanana amin'ity sehatra ity indrindra eo amin'ny lafiny toe-karena. Eo ihany koa ny fiaraha-miasan'ny Ortana na ny office régional du tourisme d'Analamanga sy ireo fikambanana fitoeram-panofanana amin'ity sehatra ity. Mandritra ny hetsika dia isy ny famelabelaran-kevitra ny fizahantany, ny resaka fandrahoana sakafo ary ny asan'ny barman. Miisa 14 ireo trano heva izay ahitana ny établissement na ny fikambanana izay tsy miankina amin'ny mpanofanofanana amin'ity sehatra fizahantany ity. Marina fa andehan'ny faha-efatra amin'ny hetsika izao tanterahana izao izay aharitra 3 andro ka ny Ortana no anisany mpikarakara ny hetsika ary tafiditra ao anatin'ny fankalazana andro maneran-tany ho an'ny fizahantany ity hetsika ity.